Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Ny arabantsika ary namako malala isana, faly dia faly ny fo, miramirana ny saina, mifankahita amintsika any amin'ny toerana maro isan-karazana manaraka izao fandarana izao. Tamin'ny fiainantsika teo aloha dia niresaka ny amin'ny atao hoe finoana, ny asan'ny finoana isika. Androany indray dia toin'izy io ny finoana miasa, finoana miasa. Filipiana 4:7 manao hoe: ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana ny Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Indraindray isika dia miezaka ny hahazo fanamarinana amin'ny alalan'ny asantsika, ka manao asa tsara, manao asa mendrika, dia amin'izay hamarinana, tandremana tsara. Tsy ny asa ataontsika no hanamarinana antsika, satria na manao asa tsara isika na tsy manao asa tsara dia mpanota no anarantsika. Mpanota, Romana 4:17, Romana 4:17, fa samy efa nanota izy rehetra. Noho izany tsy amin'ny alalan'ny asa ataontsika no hanamarinana antsika, fa amin'ny alalan'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy. Izay finoana izay hitantsika maty fitaovana nampiasaintsika amin'ny fahafenoana ilay fitaovana dia ny finoana. Dia hoy ny Efesianina 2:5, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ny fahasoavan'ny Kristy no namonjena antsika. Inona moa ilay fahasoavana? Zavatra omena antsika na dia tsy sahaza antsika aza. Inona ilay zavatra omena antsika na dia tsy sahaza antsika aza? Voalohany, ny ran'ny Kristy mahato antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Sahaza antsika no ny fahotantsika, fa nomena antsika mba hanadiovana ny fahotantsika. Inona indray ny faharoa? Ny lanitra, fiainana mandrakizay, omena antsika na tsy sahaza antsika, satria isika mpanota tsy mendrika niditra any, fa omeny Kristy antsika. Inona ny dikan'izany? Fahasoavana manao ahoana? Ahoana no isehoan'ny ny finoantsika fa miasa ny finoantsika? Ny finoana resahana eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia izao: foto-kevitra, miasa sy iainana. Any amin'ny Hebreo 1:10 misy teny manao hoe: fa ny finoana, maty ny finoana raha tsy misy asa. Inona ilay asa tediavana? Ny fankatoavana. Ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra no ahafahantsika maneho ny finoantsika amin'ny manodidina antsika. Finoana midika mitandrina ny didin'Andriamanitra. Zava-dehibe io ry namana malala, aza ataontsika tsy rambona. Tsy ampy ny hoe izay mino an'Andriamanitra, ampy izay. Tsy izy zany, tsy ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ny finoana tsy arahan'asa, fa ny finoana miasa, manaiky ny fahamarinan'i Kristy, manaiky ny famonjena, manaiky ny fahafatesana, ny fanadiovana antsika, dia tsy maintsy hitarika antsika any amin'ny asa, ka ny fankatoavana ny didin'i Kristy, fankatoavana ny sitrapon'i Kristy. Misy eo amin'ny alalan'ny teny, amin'ny asa, ny tena finoana maro. Ny fiainana voavolavolan'ny finoana dia ahitana fahavononana, mandroso hatrany amin'ny fanarahana ny dian'i Kristy, izay nataon'i Kristy no ataon'ny olona mino, izay sakafon'i Kristy no sakafon'ny olona mino, ny fomban'i Kristy no fomban'ny olona mino. Ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana dia manadio ny fanahy ary mamoaka von'ny fanetretena, ny faharetana, ny fandeferana, ny faharipo, ny fiadanana, ny fifaliana ary ny fankatoavana amin'ny sitrapo. Finoana miasa mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka aminao zany, tanteraka amiko, mafy ny mankatoa, fa rehefa tian'i Kristy isika, mino ny famonjena isika, manaiky fa voavonjy, mora ho antsika izany. Ary zarantsika aza mankatoa ny sitrapony mba hahafana miteny hoe mpanara-tian'i Kristy. Tanteraka amin'ny fiainanao zany, dia hiaraka hivavaka isika. Saotra Jesosy Tompo fa lalina ny fitiavanao, ny famondramponao, manome anay ny fahasoavana, mamonjy ianao, ary izany fahasoavana izany no mampirisika anay hitarika ho any amin'ny fankatoavana sy ny fitandremana ny didinao. Amboary, volavolao zahay,
hiaina araka ny sitraponao, hiteny araka ny sitraponao, volavolay izay ho trano fanahy anjakany ny fitiavanao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.